Estera toko fahaenina. Tamin'iny alina dia tsy nahita tory ny mpanjaka, ka napaka ny boky fitadidiana ny tantara ary novakiana teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Koa indro voasoratra tao fa i Mordekay no niapangan'ny Bigitana sy Taresy, izy roalahy ireo dia isan'ny onokan'ny mpanjaka sady mpiambina teo ambaravarana izay nitady hamono an'i Ahasuerosy mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona moa no fisandratam-boninahitra mba hifanomenan'i Mordekay noho izany? Fa hoy ny mpanompo ny mpanjaka izay nanompo azy, tsy mbola nisy nomena azy. Ary hoy ny mpanjaka, izy izao ao an-kianja izao, ny Hamana no tonga tao an-kianja ivelan'ny tranon'ny mpanjaka tamin'io fotoana io indrindra mba hiteny amin'ny mpanjaka ny amin'ny anatonana ny Mordekay amin'ilay hazo efa natsangany anatonany azy. Hoy ny mpanompo ny mpanjaka taminy, indro i Hamana no mijoro ao an-kianja. Ary hoy ny mpanjaka, asevomiditra izy. Dia niditra i Hamana, ka hoy ny mpanjaka taminy, inona no mendrika tao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka momemboninahitra? Ary hoy Hamana nakapo hoe, koa iza indray moa no tiany mpanjaka momemboninahitra raha tsy izao? Koa hoy Hamana tamin'ny mpanjaka, ny amin'ny izay lehilahy tiany mpanjaka momemboninahitra dia aoka alaina izay akanjo fiandrianana efa niakanjon'ny mpanjaka sy ny soavaly izay efa nitaingenan'ny mpanjaka sady voahisy satro-boninahitra ny lohany. Dia aoka izany fitafiana sy soavaly izany no atolotra eo an-tanan'izay ambony indrindra, ampitondra voatendrin'ny mpanjaka. Ary aoka izay lehilahy tiany mpanjaka momemboninahitra no ampikanjona izany ka ampitangenana amin'ny soavaly. Dia hoentina eo amin'ny kianjan'ny tanàna izy, ary aoka hisy antso eo alohany hoe, izao no atao amin'ny lehilahy izay tiany mpanjaka momemboninahitra. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Hamana, aingana ary, alaivo ny akanjo sy ny soavaly araka ny voalazanao, ka ataovy araka izany amin'ny Mordekay jiosy izay mipetraka eo am-bavahadin'ny mpanjaka. Aza asiana latsaka izay rehetra nolazainao. Dia nalainy Hamana ny akanjo sy ny soavaly ka nampiakanjo an'i Mordekay izy ary nampitaingina azy tamin'ny soavaly dia nitondra azy ho eny amin'ny kianjan'ny tanàna izy ka niantso teo alohany hoe, izao no atao amin'ny lehilahy izay tiany mpanjaka momemboninahitra. Ary niverina anankeo amin'ny vavahadin'ny mpanjaka i Mordekay, fa i Hamana kosa dia nody aingana ho any an-tranony sady nalahelo noho ny saron-doha. Dia nolazainy Hamana tamin'ny Zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra izay zavatra nanjoho azy. Ary hoy ny olon-kendry rehetra sy Zaresy vadiny taminy, raha avy amin'ny taranaky ny jiosy i Mordekay izay efa nanomboka nandavo anao teo anatrehany, dia tsy haharesy azy mihitsy ianao, fa tsy maintsy ho lava eo anatrehany. Raha mbola niresaka taminy ihany ireo dia tonga ny onokan'ny mpanjaka ka naka aingana ny Hamana ho any amin'ny fanasana izay efa namboariny Estera.